faly miarabantsika eto indray eto pejy-ny misy tena folo am-ba. Ny tenako moa dia ny médecin colonel Ratsoanavony Mahery-Andrianina Fanambinina Voary, lehibe département fandidiana ato amin'ny hôpital militaire centre hospitalier Jesoavinandriana. Tamin'ny horonan-tsary farany dia niresaka ny fivotosan'ny prostate tsika, ny atao hoe hyperplasie bénigne de la prostate. Ny resantsika androany zany dia mazava ho azy fa ny cancer de la prostate na ny homamiadan'ny prostate. Ny cancer de la prostate dia betsaka ny lehilahy vohiny. Cancer faharoa aorianan'ny cancer amin'ny taovam-pisefona izy. Ateto Madagasikara tamin'ny 2020 dia cancer fahatelo izy taorianan'ny homamiadan'ny nono sy ny homamiadan'ny tranonjaza. Ny olana amin'ny cancer de la prostate dia izao na ny homamiadan'ny prostate araka manao homamiada anazy dia ela dia ela vao misy soritra-retina, efa tena lasa lavitra ilay aretina zay vao misy fambary. Ahoana moa mahatonga an'izany? Raha iverina kely tsika ny prostate dia ao ambanin'ny tataviana vesy manodidina ny lalan'ny pipi ny prostate. La hypertrophie bénigne de la prostate zay efa hitantsika dia eto akaikin'ny lalan'ny pipi fiaingany voalohany. Noho izany dia mora mitranga ny soritra-retina satria voaelongelina fikohinan'ny pipi. Cancer de la prostate na ny homamiadana kosa dia lavitra ty fantsony ty aty amin'ny sisitsisiny prostate ity no miseho izy. Noho izany dia ela vao tonga ty ampovoany vao mahasakana ny lalan'ny pipi. Izy kosa nefany mety misy sely na selula miendaka mandehandeha anatin'ny lalan-drahany dia mety ho tonga amin'ny taova hafa, indrindra ny taolana, ny taovam-pisefona zany, avy ao koa ny aty na foie. Ny soritra-retina zany dia tara dia tara ny fitrangany. Misy hitovizana amin'ny hypertrophie bénigne de la prostate, fa misy koa ny hoe misy raha ny sperme, misy raha ny pipi. Izy tsy mbola mitranga nefany no tena ilaina ny manao ny diagnostika na fantatra ny soritra-retina. Fa rehefa mitranga izy dia manahirana ny fitsaboana. Izy zany no olona mety hanao homamiadan'ny prostate na cancer na prostate dia mazava ho azy ny lehilahy mihoatra ny 50 taona rehetra. Ao koa ny lehilahy zay ao amin'ny fianakaviana misy olona 3 voan'ny homamiadan'ny prostate, manaraka ny olona mifoka sigara, dia ao koa mialatsiny amin'ny fiteny vahiny hoe olona manao syndrome métabolique. Matetika olona ngezangeza matavitavy bebe ny kibony. Inona no natao hiarovana amin'ny cancer na prostate? Misy ve sa tsisy ny fiarovana amin'ny prostate? Ny voka-pikaroana dia samy hafa. Ny voka-pikaroana teo alohaloha dia miteny hoe misy ary betsaka. Ny voka-pikaroana taty aoriana dia miteny hoe tsy dia misy loatra ny fiarovana. Toy izao zany ilay voka-pikaroana. Miaro amin'ny prostate ny famoahana sperme na éjaculation 1 ao anatin'ny volana iray. Nefa koa misy olona kely dia kely ny éjaculation, ray na roa na tsy misy tsy mora voan'ny cancer na prostate. Faharoa, ny fihinanana voatabia. Misy singa anatin'ny voatabia izay miaro amin'ny cancer na prostate. Légumes, ny brocoli, ny chou-fleur, ny salade dia lazaina fa mety miaro amin'ny prostate. Miaraka amin'izay rehetrarehetra izay ny tsy fihinanana hena matavy sy ny hena mena. Mifanohitra amin'izay fihinanana trondro sy ny akoho fa nofon'akoho gasy. Ny fanaovana fanatanjahantena dia lazaina koa fa miaro amin'ny cancer na prostate. Ny fean'izany dia hoe ny fanarahana fitsipika ara-pahasalamana, fihinanana sakafo ara-dalàna tsy matavy loatra, feno légumes ary ny fanaovana sport. Ny sport tena ilaina moa zany dia ny sport d'endurance. Misy mitsipaka amin'izay ireo zavatra eo dia ahoana? Efa misy mitsipaka ireo zavatra eo, ny hita alony dia
ny fanaranareo fitsipika ara-pahasalamana ireo dia miaro amin'ny kansera maro, miaro amin'ny kansera tsy nahibe ohatra. Fanaran'ireo tomaky ara-pahasalamana ireo dia miaro amin'ny aretina toy ny aretin'ny lalan-drà, zany hoe i fatapaha-lalan-drà, ny areti-po izay mahafaty tampoka. Dia ny olona voan'ny kanserana prostate koa nefany raha vao manomboka izy mbola tsisy fitrangany mety ho faty tampoka amin'ny arety lalan-drà indrindrandrindra. Izay zany ny fiarovana tokony arahana, tokony ataony rehetra na mbola mampisalasala hoe miaro na tsy miaro amin'ny kanserana prostate. Fa inona zao ny ekeny rehetra? Ny ekeny rehetra dia izao, dia ny fitiliana. Fitiliana dia mbola tsy mitranga ny aretina. Iza moa ny olona tokony tiliana? Ny olona mihoatra ny 50 taona mazava ho azy. Ny fomba fitiliana dia tsotra ihany, makany amin'ny dokotera eny amin'ny hopitaly, efa zatra tsara prostate dia tsapaina ny prostate, tsapaina ny dokotera io, dia misy analyse atao hoe PSA na prostatic specific antigène. Tsy hoe misy tsy tomombana ireo fitiliana ireo fa ireo zany entina mangataka fitiliana avoavo koa raha ohatra ka misy tsy fahatomombanana. Feny ny cancer de prostate na manadana prostate dia mamono miadana ary mbola tsy hita ny sokotra aretina dia tokony entanina mihitsy, entanina ny vatam-dehilahy mbola salama tsara hanao fitiliana na amin'ny teny frantsay dépistage. Ny fanarahana tomaky ara-pahasalamana izay resahantsika teo aloha dia tena tokony atao satria miaro amin'ny aretina be dia be fa tsy ny kanserana prostate ihany.